Aleluia, mbola faly miarabantsika tsiraray avy mpanaraka ny video ny tenako amin'ity androandroany ity dia ny 10 ny volana May 2024. Anio ny tenako dia ijoro vavolombelona ho amintsika tsiraray avy ny amin'ny zava-mahagaga izay nasehon'ny Tompo tamiko, fa mialohan'izay dia hiaraka hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo, mankasitraka fenanao Jesosy fa mbola afaka miantso ny anaranao. Misaotra Tompo ny amin'ny fitiavanao sy ny amin'ny famindraponao. Misaotra Jesosy ny amin'ny tombonandro pahavelomana izay mbola omenao dia raha laza voninahitra Jesosy dia ho anao rery ihany. Ankehitriny Tompo dia mangataka ny fanahinao masina Jesosy mba hanindry ny lelako Tompo. Aoka izay araka ny sitraponao irery ihany no tanteraka Jesosy malalo. Ary aoka Tompo ny fijoriana vavolombelona izay ataoko eto mba havoakasika ny fanahin'olona maro Tompo malalo. Dia voninahitra Jesosy dia ho anao rery ihany. Mankasitraka Tompo. Amen. Ny fijoriana vavolombelona izay ataoko amintsika amin'ity androandroany ity dia nisy fotoana zany niditra fitoeram-pisakafoana anankiray zany dia tsy izarery moa zany no tamin'ny fotoana io fa nisy mpanompon'Andriamanitra anankiroa niaraka tamiko zany dia nividy sambosa zany. Dia rehefa nividy sambosa zany dia nisy hena zany tao anatin'le sambosa. Za moa zany tsy nafantatra hoe hena na inona no tao anatiny na inona fa dia nihinana. Dia noho ny alina amin'izay zany ny andro rehefa tonga taty an-trano dia natory. Dia nanofy amin'izay zany nisy nanipy kisoa zany taty amin'ny tentako zany. Dia ny tongotr'le kisoa zany nisakordra teo amin'ny tentako zany. Dia ohatrany hoe nahifikifikako zany ny tongotr'le kisoa zany dia taitra be zany. Dia noho ny maraina zany dia notantaraiko tamin'ilay mpanompon'Andriamanitra niaraka tamiko zany ilay nofiko. Dia niteny amin'izay izy zany avy eo hoe ilay sambosa no haninao omaly no nahatonga izany izy. Le hena tao anatiny zany, kisoa zany no tao anatin'ilay sambosa satria ny tenin'Andriamanitra zany efa mampafantatra hoe tsy azo hohanina ny kisoa. Moa konko zany Andriamanitra zany efa nampafantatra anay zany Jesosy hoe tsy mahazo mihinana kisoa zany izahay. Nefa zany za tsy nafantatra hoe kisoa no tao anatin'ilay sambosa zany dia nihinana nefa ny tenin'Andriamanitra efa miteny hoe tsy azo hohanina ny kisoa araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Levitikosy 12:1 ka hatramin'ny 15. Ovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny titra ny biby madio sy maloto. Aroy ny Tompo tamin'i Mosesy sy Arona mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ireto avy no azonareo hanina amin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. Izay biby rehetra mivaky kitro ka misaraka tsara ny kitrony sady mandinika no ho fihinanareo. Kanefa amin'izay mandinika sy mivaky kitro dia ireto kosa no tsy ho fihinanareo: ny rameva satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy; ny iraka satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy; ny bitro satria mandinika ihany izy nefa tsy mba mivaky kitro, maloto aminareo izy; ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy sady misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika, maloto aminareo izy. Tsy ho fihinanareo ny henan'ireny ary tsy ho kasihanareo akory ny fatiny, zava-maloto aminareo ireny. Amen. Araka ny 7 ny kisoa satria mivaky kitro ihany izy sady misaraka tsara ny kitrony nefa tsy mba mandinika, maloto aminareo izy. Tsy azo hohanina zany ny kisoa. Ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany eto no efa manambara ary ny Tompoko koa zany no efa nampafantatra anay fa tsy azo hohanina ny kisoa. Nefa zany nihinana an'ilay sambosa tsy fantako hoe kisoa no tao anatiny nefa nampafantarin'ny Tompo ana tamin'ny alalan'ny nofy zany fa kisoa zany ny tao anatin'ilay sambosa. Ka dia voninahitra zany ho an'i Jesosy irery ihany satria tena mampafantatra zany ny Tompo ary mikonfirme
ny tompo izany hoe tia no nahatonga anao nanofy an'iny kisoa iny noho ny fihinananao an'ilay sambosa izany dia ny ampahereziko antsika izany rehefa misy zavatra izany tsy ho azoazonao eo amin'ny fiainanao izany dia manontania ny tompo fa mamaly anao foana izany Jesosy na amin'ny alalan'ny nofy na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany. Amen.